La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Lehilahy iray telo amby enimpolo taona no domandry vokatry ny valinaretana coronavirus tany Tomasina. Miampy 4 kosa ireo tranga vaovao ary miampy 2 ireo sitrana soamantsara. Raha ny antontanisa avy amin'ny CCO ivato tamin'ity androany ity. Amin'izao fetiny reny izao maro ireo renim-pianakaviana misedra ny mafy manao izay ho afany ahafahana mikarakara ny ankohonany. Misy anefa ireo tsy afa-manoatra toy ity renim-pianakaviana ity izay ho hitantsika ao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena amin'ny toy ny fihetsiketsehana taorian'ny nahafatesan'i George Floyd amin'ny ireo tanàn-dehibe maro any États-Unis. Mihitatra amin'ny firenena maro ihany koa ny fihetsiketsehana toy ny any Australie, Royaume-Uni, France, Allemagne, Canada, Pologne ary Tunisie. Ny didin'ireo arahanao afaka fotoana foy. Miaraba tompoko lasy sy tompoko vavy, miaraba manokana ihany koa an'ireo reny rehetra tratra izao fetiny reny izao amin'ity androany ity. Nanomboantsika ny vaovao lehilahy iray 13 taona no domandry vokatry ny valinaretina coronavirus tany Tomasina. Miampy 4 ireo tranga vaovao tamin'ity androany ity raha toka 2 ny sitrana soamantsara araka ny tatry ny CCO ivato tamin'ity androany ity. Henri Flory. Lehilahy iray 13 taona no domandry vokatry ny valinaretana coronavirus rehefa nanaraka fitsaboana tao amin'ny hôpitaly CSU Morafena ao Tomasina. Araka ny tatitra navoaka ny ivon-toeram-pibaikoana mahakasika ny COVID-19 nitolakandro teo. Tafiakatra 7 araka izany ireo namon'ny ainy vokatry ny valinaretana coronavirus eto Madagasikara ary misy 7 ihany koa ireo forme grave amin'izao fotoana izao. Ny vaovao voalohany aloha mirana dia amina lahelo indray no izarantsika zany fa misy indray ny avantsika izay nodomandry vokatry ity valinaretina COVID-19 ity tany Tomasina. Lehilahy 13 taona misy tosidra afo sady misfiky izy io dia nodomandry zany izy vokatry ny ity COVID-19 ity. Ny tonga dia toizantsika angambany amin'ny forme grave satria mbola ao anatin'izay ihany moa zany tsika. Ny forme grave zany ankehitriny misy anankisivy izy ireo. Ny 4 dia tsaboana ao amin'ny hôpitaly Joseph Raseta Befielatanana, ny 4 raisina tanana any amin'ny hôpitaly Morafena any Tomasina ary ny anankiray dia amin'ny hôpitaly Manarapenitra ao Andotapenaka. Ny sitrana kosa dia misy 2 izy ireo androany. 2 ny sitrana ary avy any Tomasina avokoa ireo olona nitondra ny tsimikaretina coronavirus sitrana tanteraka ireo. Ny ray tsaboana tao amin'ny hôpitaly Morafena ary ny 20 dia ny raisin-tanana tany amin'ny foyer Canada. Araka ny valin'ny fitiliana teo anivon'ny Institut Pasteur de Madagascar sy ny teo anivon'ny hôpitaly Joseph Ravanga-Andrianavalina, fitiliana izay natao omaly tamin'ny 7 maraina hatramin'ny 9 nisy tranga vaovao 4 indray anio alahady fa fito ny volana jona taona 20 Momba ny Institut Pasteur de Madagascar manokana teto Antananarivo nisy fitiliana 900 fakana singa nahitana tranga vaovao anankisivy tamin'ireo 900 notiliana ireo 4 avy eto Antananarivo renivohitra, ray avy any Ambodiatrimo, ray avy any Ambohimanga, ny ray avy any Miarinarivo ary ny 2 avy any Rivonimamo. Ny laboratoire mobile tao Tomasina dia nazahoana fakana singa 730 ka ny 110 tamin'izy ireo dia nahitana ny tsimikaretina coronavirus avokoa, zany hoe 20 zany ny fitambaran'ireo tranga vaovao voatilin'ny Institut Pasteur de Madagascar omaly. Ny hôpital Joseph Ravanga-Andrianavalina kosa laboratoire dia nanao fitiliana fakana singa 750 ka ny 4 tamin'ireo 750 ireo no nitondra ny tsimikaretina coronavirus avy eto Antananarivo avokoa. 20 zany no fitambaran'ireo olona izay mitondra ny tsimikaretina coronavirus voatily vaovao indray omaly, ny 250 avy any Tomasina ary ny 550 avy eto Antananarivo. Mbola ao anatin'ny ame anara-pahasalamana hatrany Madagasikara amin'izao fotoana izao, na eo aza ny fiverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro. Ilaina hatrany araka izany ny fanajana ireo lamina sy ny fipetra rehetra napetraka mba hitandrono ny fahasalamany ny tsirairay. Amin'izao fetiny reny izao maro ireo renim-pianakaviana misedra ny mafy manao izay ho afany
ahafana mikarakara ny ankohonany. Misy anefa ny tsy afa-manoatra toy ny ity renim-pianakaviana iray ity izay malemy efa ho eritaona izao hiona saina. Misy fa ohatran'ny hoe rivotra ny etim-boan'ilay izy dia nenanaikitra dia avy eo mandamaka matory mazavako aina dia avy eo rehefa nandamaka matory dia tao dia izao ny farany fahalemena izao tamin'ny dokotera nalehako tamin'ny voalohany asa sosialy dia avy eo nandeha dokotera faharoa indray dia hoe mila analizy be dia be dia ny tsy fisian'ny vola dia niaina amin'izao fotsiny. Izy no Razay Manana Natalia, renim-pianakaviana 27 taona, mananjanaka 4 monina eny Tanjombato. Sasalamba no namelomany ireo zanany hatr'izay ary tamin'ny herintaona no azonaretina ny tenany nitarika amin'izao fahalemeny izao. Manambady izy saingy nandao azy ny vadiny ny taona 9 ary nampiakatra vehivavy hafa. Nentin'ny iray mpianakaviana tamin'izany ny zanak'izy ireo lamatoa ary any amin'ny havany ny zanany farany no ny fahasahiranany ary mianadahy no miara-monina amin'ny eto. Ireo zanany roa ireo 17 sy 17 taona no mamelona azy ankehitriny amin'ny alalan'ny fakana rano, fitaomana entana sy izay asa madinika hita azahoana sakafo. Ny fianakaviana no manampy fa mahalana. Nisy ihany koa ny kandida ben'ny tanàna nilaza ny anampy azy tamin'izany fotoan'androny saingy tsy hita intsony taty aoriana. Arak'izany, miankina amin'ireo zanany mianadahy ny sakafo isan'andro. Misy fotoana mandry fotsy izy telo mianaka. Andeha mikarana izy dia indraindray izy mahazo 5 000 dia iny izy tanana ivaraka pofa dia saribao dia hohanina tsisy laoka. Indraindray izy izany rehefa ohatra hoe tena tsy mahita dia izany rehefa indraindray tena matsiaro tena noana dia miteny zareo mba hididahany fa mana zata mba hisotrovo dite. Tsy mahita izy dia lasa mifamalimaly kely izay. Misy fotoana izay tsy misakafo mihitsy. Moa ny fianakaviana efa manao izany dia indraindray ianao mamenatra hoe hitaraina foana dia indraindray izay matory amin'izao. Justa hoe misy jiro azavaina dia samy matory. Dia mivavaka isaky mivoaka any izy dia mivavaka amin'Andriamanitra fotsiny. Nahoana izay vavaka? Dia Andriamanitra mitolory amin'ny lalana tokony aleha. Talohan'izao aretina mahazo azy izao, nianatra ireo zanany ary nisy afaka CEPE fa tsy afaka 6e ka najanona noho ny tsy fampiany oentimanana anefana ny saram-pianarana eny amin'ny sekoly tsy miankina. Amin'izao fetin'ireny izao, mampita hafatra ho an'ireo renim-pianakaviana i Razay Manana Natalia. Ny faniriako izao dia mba rositrana soamantsara ahafahako mamelona ny ankohonako. Mitanjoko amin'ireo zanako ireo izany mba nahitany karama tsara mba hitsambolana mba tsy hitaliana ohatra izao fiainana mahazo anay izao tsony. Ho an'ireo fianakaviana toana izay matanjaka dia tazao tsara majazy fa rehefa tsy fida izao mahazo anazy izao. Ny fahendrena sy ny fitondranam-bavaka mba hiverina amin'ny tanjany ny reniny no faniriany ity zanany lahy. Ny vavakavianao tsetsika anao sy dia mba mienjy mba valim-potondra ambavaka anazy mba ho salama mandeha intsony ny rehetra izy. Tao aorian'iny tranga manokana iny pejy hafa indray no hitantsika ao anatin'ity fanadadiana manaraka izay tafiditra ao anatin'ny fetin'ny reny izay hatrany. Ambiance tao amina tokantrano iray sy fijoroana vavolombelona ataona renim-pianakaviana iray io na senatra. Reny toerana iray miaraka amina andraikitra maro lafy eo anivon'ny ankohonana ary isany andry ao an-tokantrano. Maro ireo asa sahany mandritra ny tontolo andro. Ankoatra ny vady aman-janaka, tsy azo avela ihany koa ny asa amin'izao vanim-potoana izao. Na eo aza ny sedra maro samihafa lalovana, ny fitrakana sy ny fanankinana ny fiainana amin'Andriamanitra no fomba iray hirsoana eo amin'ny fiainana hoy ity renim-pianakaviana.
voaroa ny zanako a dia maty ny vadiko dia 4 menadaza ny zaza mbola teo ampelantanana mafy tokoa ny taizan'izany a nanao izay nahatanterahany fiainana kanefa moa tsy maintsy natrehana satria Andriamanitra no nanome dia izy koa no naka ny raim-pianakaviana amin'ny zanako izany aloha dia tafita soamantsara daholo izy 9 menada samy manana tokantranony daholo dia ny asa nataondray misy ny asa efa nivelomana hatramin'izay dia ny fanabeazana moa zany manana ny sekoly izay andreketako Andriamanitra ihany ny fikirana mafy dia mafy dia akinina aminy zany hoe ahoana fomba atafitako an'ireto ankizy reto ahoana fomba ampiroboroboako an'ity asa ity ahafahako manampy ny hafa dia tsy hanenenako any aoriana satria dia tena mipetraka ho tantara. Araka izany ankoatra ny maharin'ny mpianakaviana azy mpandrara amin'ny tontolon'ny fanabeazana ihany koa ny tenany no sady mpanolontsaina eo anivon'ny kaominina misy azy. Ny fahaiza mandamina no entina miady izay no isan'ny tarigetrany raha ny fanazavany manoloana ireo andraikitra maro sahany. Amin'ny maha kristianina, amin'ny maha olombelona, amin'ny maharen'ny mpianakaviana dia mahatsapa ny tena hoe raha ampiny ireny ray aman-drenireny dia mety ho lasa lavitra kokoa ny zanaka ary ho tsara kokoa ny taranaka aorianao amin'izao andro iainantsika izao. Ary ny tena souvenir tsara amin'izao dia mahafaly zany mahafaly an'ilay taranaka aty aoriana hoe raha tsy nisy neny dia tsy ohatra izao izahay. Dia izay zany ny anatranatra ho an'ny ray aman-dreny oka rehefa mbola misy ny azo atao, misy ny fifanampiana dia mifanantona mifampiresaka amin'izay olona afaka manampy dia ho lasa olombanina daholo ireo. Izay moa tena firaritso hoe tena ho lasa olombanina ny tanora malagasitsika. Amin'ny mahafetin'ny ren'ny andro nanolotra fanomezana ho azy ireo zanaka aman-jafy ny androany miarahaba ny ren'ny mpianakaviana rehetra aleo alasa amin'ny andraikitra mankadiry sahan'izy ireo eo anivon'ny ankohonana sy eto amin'ny firenena. Ie dia amin'izao fetin'ireny izao dia fary izahay neny anolotra hira mahafinaritra be ho an'ny neny tsy ho an'izay reny rehetrarehetra mijery any tokantrano any miny izahay fa ho finaritra nareo ary ho sambatra dia ankafi zao ry tontolo andronareo androany ity. Oh mon Dieu, laissez-moi les beaux yeux de la maman. Enlève-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, lui serai toujours fidèle. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay hitantsika mahakasika ny fanadiovana ny tanàna any Nosy any. Eo ihany koa ny tontolon'ny fambolena eto Madagasikara rehefa avy eo ary. Yellow Facebook Baka. Likez, commentez, publiez, partagez. Yellow Facebook Baka. 1 giga APSN en ftonare. En vidin Pimanzato Armunza. Sindiuni 10 322 étoile 65 dièse. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Taorina ny fangatahana natao tonga any Nosy ireo fiara vaventy sy benina ampiasana amin'ny fanadiovana ny tanàna madio izay endriky ny fampandrosoana sy antoky ny fahasalamana gatao Andriatsylava. Nandritra ny fivoriana sy ny fionana tamin'ireo mpandara ara-toekarena tao Nosy ny volana aprily lasa teo. Nampanantena ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta fa anolotra fiara vaventy sy benina anadiovana ny tanàna ao an-toerana. Efa tonga araka izany ireo fitaovana nampanantenana ireo ka nisaotra sy nakasitraka izany ny ben'ny tanàna. Navety Nosy ny fitaovana fanalina fako izay natolotra fitaovam-panjakana ravoravo ny vahoaka Nosy indrindra izay mitondra
ka tegna feno mitafotafo ny afaliana amin'ny tegna satria mazava tsara fa hadio maro ny taramasy be efa miazaka mazahay aty zay fa kanefa nampieny fitondram-panjakana matokia nareo fa tsy verinay nagname fitaovana ty aminay be ny tanàna eto Nasby ary matokisa koa nareo vahoaka fa tsy maintsy ataoko agnatanterahako zay ny fahadiovana zay ny loharan'ny fahasalamagna dia ny fahadiovana. Camion lehibe iray sy bainina misy 10 ireto tonga ao Nosy ireto mpanampiana fitaovana avy amin'ny mpitondra fanjakana izay tafiditra ao anatin'ny tanjona napetraky ny mpitantana ny tanàna dia ny fametrahana na Nosy madio ho antoky ny fahasalamana taratry ny fampandrosoana ary indrindra ny anatsara endrika ny tanàna eo masin'ireo mpizahatany maro tonga mitsidika eto Madagasikara. Taorinany atrikasa nasionaly anaovana jery todika ny asa vita sy izay mbola ho tanterahana nanamafy ny avy ao anivon'ny Fonds international du développement agricole eto Madagasikara fa mbola maro ny ezaka tsy maintsy mbola ho atao. Gaëtan Andriatsilavo. Ny taona 13 hatramin'ny taona 20 nahatratra $700 ny famatsim-bola nomen'ny FIDA na ny Fonds international du développement agricole eto Madagasikara izay nizara tamina tetikasa misa enina tanjona ny ampiakatra ny fidiram-bola isan-tokantrano, ny fanjarian-tsakafo sy ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina indrindra ireo miaina ao amin'ny tontolo ambanivohitra ao anatin'ny firenena andalam-pandrosoana. Isan'ny napetraka ohatra ny famoronana orinasa madinika izay ahitana ireo tantsaha mpamokatra sy ireo mpividy, teboka izay nanatsara ny lalam-barotra ho an'ireo tantsaha. Raha ny tatitra manodidina ny 400 ireo orinasa madinika natsangana ary nampiasa vola hatrany amin'ny $5.4 teo amin'ny sehatra tsy miankina. Ny sehatra teo anivon'ny fandraharahana ihany koa ny FIDA ary nanatsara ny tontolo ny fandraharahana io. Raha ny tatitra voaray hatrany manodidina ny 7 ireo olona nahazo tombotsoa tamin'ny fiofanana sy ny fanentanana teo amin'ny famokarana manaraka ny teknika takin'ny fanatontoloana amin'izao fotoana ahafahana mamokatra bebe kokoa. Na eo aza ireo rehetra ireo teboka maro no angatahana amin'ny tompon'andraikitra eto Madagasikara ahafahana manatsara ny fiaraha-miasa. Isan'izany ny fandraisana ny itahitan'ireo marefo, ny fanatsarana ny fampidiram-bola ho an'ireo tantsaha, tafiditra anatin'izany ireo orinasa madinika, ny fanatsarana ny fahaiza-manao ahafahana mampaharitra ny famokarana, fangatahana izay tafiditra ao anatin'ny teboka tsy maintsy hojerena manokana aoriana izao ady atao amin'ny COVID-19 izao, hoy ny ao anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona. Maresaka iraisam-pirenena mitoy ny fihetsiketsehana taorian'ny nahafatesan'ny George Floyd amin'ireo tanan-dehibe maro any États-Unis. Mihitatra amin'ny firenena maro ihany koa ny fihetsiketsehana toy ny any Australie, Royaume-Uni, France, Allemagne, Canada, Pologne ary Tunisie fanandina. Mbola mitoy ny fihetsiketsehana ataon'ny Amerikanina manoloana ny nahafatesan'ny George Floyd. Anarivony izy ireo no nidina an-dalambe naneho ny hatezerana sy ny alahelo. Tanan-dehibe maro any États-Unis no mbola ahitana izay fidirana an-dalambe izay toy ny Washington, Philadelphie, New York sy ny maro hafa. Tsy nahitana fioaram-pefy tamin'ny zany fa ampilaminana ny fihetsiketsehana. Tsy mijanona any États-Unis ihany nefa ny fihetsiketsehana fa mitatra eraka izao tontolo izao ka nanokatra izany ny tany Australie izay naneho ny herisetra izay ataon'ny polisy any an-toerana. Toy izay ihany koa ny any Royaume-Uni nisy ny fidirana an-dalambe izay tsy lavitry ny parlemanta any an-toerana. Ho an'ny tany Frantsa kosa iray maromarina kokoa tany Metz sy Paris miverina tao an-tsain'ny maro nahafatesan'ny Adama Traoré ny taona 1992 noho ny herisetra ny gendarmerie frantsay. Ka nisy ny fidirana an-dalambe manodidina ny 900 raha ny antotanisa avy amin'ny mpitandro ny filaminana any an-toerana. Nahitana fihetsiketsehana ihany koa tamin'ny firenena maro toy ny Allemagne, tao Turin any Italie, Canada, Varsovie izay renivohitry Pologne. Tonga ty Afrika izay fihetsiketsehana izay toy tao Tunis, Tunisie izay fanamelohana ny rasisme. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara tolotombo.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.